Salama daholo ndao raha horesantsika ny tohiny ilay raharaha Patrick Raharimanana izay efa niresantsika teto moa izay raharaha Patrick Raharimanana izay izay voahantso natao fanadihadiana teny amin'ny sampana helika bevava tamin'ny herinandro iny. Ka androany ny horesana amintsika ato anatin'ity video ity ny tohiny izay raharaha izay. Fantatra androany fa rehefa avy natolotra fitsarana i Patrick Raharimanana dia efa nalefanody taorian'izay. Ka io no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity. Manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny novantsika video manaraka eo. Tsaroviny milike ny video antsika ary aza dino toroka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahana ireo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Fantantsika tsara i Patrick Raharimanana satria sady facebooker no mpanao politika ary isany olona malaza ihany raha ho an'i Madagasikara izany Patrick Raharimanana izany ary olona efa zatra ny ilomano sy ny aina tao anatin'izay resaka politika izay efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany. Fantantsika tsara ihany koa ny zavatra izay nahavoasaringotra azy tamin'iny herinandro lasa iny satria raha nanao fanambarana ny zavatra izay tsy tokony hambara izy ny amin'ny ireo programa rehetra ny filoham-pirenena dia tsy faly tamin'izany Andriamatoa filoham-pirenena ka iny avy hatrany fa nitarika ny fitoriana an'izany Patrick Raharimanana izany satria tsy azo atao mihitsy izany midimiditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana izany. Ka io no isany nahavoasaringotra azy ary nahatonga azy natao fanadihadiana teny amin'ny sampana helika bevava mandrapahitana ny tena marina mahakasika an'izay raharaha izay. Herinandro taorian'ny samborana azy ny 12 Mey ka nanaovany mpitan'ny filaminana ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha nanenjehana azy dia natolotra fitsarana teny Anosy. Tao Antananarivo ny alakamisy 13 Mey maraina i Patrick Raharimanana ilay facebooker mpanorona ny fikambanana vitantsika io sady efa kandida ho filoham-pirenena ihany koa. Nalefanody izy taorian'izany raha ny loharanom-baovao tonga eto am-pelatananay dia milaza fa misy fanaraha-maso ataon'ny fitsarana aminy izany hoe sous contrôleur judiciaire izany. Tsy ahivina fa nosamborina i Patrick Raharimanana ka nanaovana fanadihadiana teny amin'ny CRC na section de recherche criminelle fiadanana ny alakamisy 12 Mey ary nitohy tao amin'ny BC na brigade criminelle Anosy ny sabotsy 12 Mey izay vao natolotry ny fitsarana ny alakamisy 13 Mey 2024. Ny famoahana tamin'ny tserasera Facebook ny fandaharam-potoana ny filohan'ny Repoblika no voalaza ho antony nanaovana fanadihadiana taminy. Andrasantsika ny tena fanazavana avy aminy raha hitondra fanazavana ihany ny tenany taorian'izao raharaha izao. Manoloana izay rehetra izay dia maro ireo izay samy maneho ny heviny mahakasika an'ity raharaha Patrick Raharimanana ity. Ao moa ireo izay milaza fa raharaha nitadiavina ny azy. Ao ihany koa ireo izay milaza fa inona ny tena fahotany no mahatonga azy voasaringotra amin'izany raharaha izany. Moa ve tena tsy azo atao tokoa izany ho ireo sasany. Ka io moa zany tsy misy mahafantatra ny tena zavatra ao ambadika an'izay fa ny zavatra hita sy tsapa fotsiny dia tsy faly amin'ny famoahany an'izay programa mialohan'ny fotoana izay ireo rehetra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ka nahatonga an'izao fitoriana izay nahazo an'i Patrick Raharimanana izao. Fa ny fanontaniana izay manitikitika ny sainy be sy ny maro amin'izao raharaha izao dia ny hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'i Patrick Raharimanana mahafantatra mialoha ny programany sy ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena izay mialohan'ny fotoana tokony hanaovany azy izay. Midika ve izany fa misy ny olona ao ankaiky ny filoham-pirenena ao mizara ireo vaovao any amin'olona any ivelany any? Raha toa ka misy izay dia tokony ho jerevan'izy ireo ankaiky satria mety ho maromarony zany ny zavatra izay tsy tokony havoaka mialohan'ny fotoana no hivoaka nefa dia ilay olona mamoaka anazy aty ivelany foana no voasambotra rehefa avy eo
fa ilay tena mpamoaka anazy avy ao anatiny dia tsy hita. Ajanoko eo aloha ny mahakasika ny raharaha Patrick Raharimanana ity eto ampiandrasana ny fanazavana mahakasika an'izay avy any amin'ny Patrick Raharimanana mo isika rehetra amin'izao fotoana izao raha toa ka hitondra an'izay fanazavana izay tokoa ny tenany. Fa andao raha horesahantsika ny tranga izay nisy tany amin'ny faritra ny Morondava iny tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Tsy inona moa izany fa tranga izay efa matetika fita moa ity tranga ity izay misy anireo andiambalala izay marobe no tonga nandravarava ny voly tany amin'ny faritry ny Morondava iny tamin'ity faraparan'ny herinandro ity izay efa matetika fisy foana moa ity tranga ity ary efa misy foana isan-taona na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ireo rehetra amin'izay fisorohana ny fianaky ny asany valala izay sy ny fandravaravany ireo voly izay dia tsy mahasakana anireo andiambalala tsy hirongatra izany ary avy hatrany dia mandravarava ireo voly rehetra sy ny izay rehetra azon'izy ireo arapaka izy ireo amin'izay fandalovan'izy ireo izay ka tany Morondava no tena lasibatran'izy ireo tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Manoloana izay rehetra izay dia avy hatrany nandray fepetra ireo rehetra tokony hisahana an'izay andraikitra amin'ny fanafongorana ny andiambalala izay nanao ny ezaka rehetra mba hahatonga an'izany tsy hitatra intsony. Eo ihany izay andiambalala izay fa nisy tranga hafahafa indray no niseho tany Tamatavy tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Voro marobe teo Vereri teo akaiky CSBD ireo olona marobe izay tonga nijery sy nanadiady ny zavatra izay nataon'ireo zatovolahy tao anaty gony izay milaza moa ireto zatovolahy ireto fa kotikely ny zavatra ao anaty gony io ka mahay mandihy be ka nataon'izy ireo fitadiavam-bola moa izany mba ahafahan'izy ireo mahazo vola. Amin'izao ankehitriny izao moa dia efa manao fomba rehetra izay hitadiavam-bola ny rehetra satria iaraha mahita sy iaraha mahalala fa mafy ny fiainana ary sarotra dia sarotra mitady vola amin'izao ankatoky ny krizy izay lalovan'ny firenena amin'izao ankehitriny izao ary tsy vitsy no tsy mahita arapaka intsony noho ny afitsokan'izay ka dia lasa mananao foana na ny tanora izany na ny olon-dehibe. Ka izay no nahatonga nyreto tanora tao Tamatavy ireto nanao an'ity zavatra hafahafa ity izay nitady hamita-bahoaka amin'izany hoe kotikely izany. Kinanjo anefa tsy izay ny zavatra tao anaty gony rehefa vorolanina ny vahoaka tsy nanaiky mihitsy raha tsy avoakan'izy ireo ny zavatra ao anatin'io gony io nanda tsy hanomoaka moa ireto farana ka naiky ho tratra ny fitsaram-bahoaka teo fa iny tonga tampoka avy any ny mpitandro ny filaminana na ka azy ireto ary namoaka ny zavatra tao anatin'ny gony. Inona nefa nahagagan'ny be sy ny maro raha vantany vao nahita ilay zavatra tao anatin'ny gony? Tsy kotikely akory ny zavatra tao anatin'ny gony fa olona izay manana fahasembanana no nataon'ireto zatovolahy ireto tao anatin'io gony io mba hahafahan'izy ireo mandeha mitady vola manaraka ny tsena etsiro amin'ny famitaam-bahoaka amin'izany hoe mody atao hoe kotikely izany ka tezitra mafy ny vahoaka ndraiky hidaroka azy ireto. Fa so ihany teo ny mpitandro ny filaminana ny tonga azy ireo tany amin'ny toby ny mpitandro ny filaminana tany natao fanadiadiana mahakasika ny raharaha ity. Izay arany masaka azona roso tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandrafina ireny hevitra rehetra novantsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary aza diny toroka izany hatrany ny abone misainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy sy tonga tao atagasy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.